Hallelujah. Falmanatitra ny arahaba ho anao izay manaraka amin'ny vatana ao anatin'ny FB sy ao amin'ny radio fandresena an'izao fanompoam-pivavahana izao iarahanao amin'ny église évangélique Chaine ny tenako androany mankasitraka indrindra ny tompo satria mbola meny fahasoavana indray androany anompo azy eto amin'ny tsitoerantsy androany mankasitraka ihany koa ny lehilahin'Andriamanitra bishop docteur Patrick Andrenarivo sy révérend Vary Andrenarivo izay manosika anay hatrany ahafahanay mandroso mampianatra anay hatrany ahafahanay mandroso manolokolo anay hatrany ahafahanay mandroso anatin'izao ministera izao mankasitraka izy ireo tanterakako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tiako ianao isotra n'Andriamanitra lehibe noho ny fahasoavana izay omeny anao ahafahanao mandray sy mianatra an'izao ten'Andriamanitra izao tsika anao nanatra ny tananao amin'izao fotoana izao dia lazao hoe raha eo mankasitraka indrindra Andriamanitra mankasitraka indrindra ny amin'ny fitiavanao anay mankasitraka efa mbola menao tanjaka hery menao fahasalamana indray izay androany Andriamanitra ahafahanay manompo anao eto amin'ny tsitoerantsy matoko marina izay Andriamanitra fa androany dia hiova ny fiainanay tsy voaka amin'ny fomba tsotsotra eto izay androany satria androany ianao dia kasika amin'ny fiainanay iray manontolo androany ianao dia hanova tanteraka ny fiainanay iray manontolo androany ianao Andriamanitra dia hikasika anay anovanay iray manontolo tsy tahaka an'izao fa hiova ny fiainana sy dimension hafa indray izay androany miaraka aminao ary fantatray Andriamanitra fa androany dia andray ny teninao izay androany Andriamanitra andray ilay fanosorana masina avy aminao izay Andriamanitra androany Andriamanitra tena faly tokoa izay hideranao anandratra anao amin'ny avy indrindra satria ianao ilay mendrika andera ianao ilay mendrika ny anja sy mendrika ny voninahitra asandratra eto amin'ny tsitoerantsy ianao ary derainay Adonai derainay ianao satria ianao ilay mpanjaka mahery Halleluja Adonai derai kianao panjaka Masina si mahery ny anaranao fanjakanao dia mandraky izay Adonai dia raiky anao fanjaka tsara indrindra anao Masina si mahery ny anaranao fanjakanao dia mandraky izay lazao hoe Adonai raiky anao dia raiky anao fanjaka tsara indrindra anao Masina mahery anao fanjakanao dia mandraky izay Adonai dia raiky anao fanjaka tsara indrindra anao Masina si mahery ny anaranao fanjakanao dia mandraky izay tsika anao dia raha izy amin'izao fotoana zao hoe Andriamanitra dia Adonai ianao ilay mpanjakanay ianao ilay herinay ianao ilay tokonay ianao ny tanjakay Andriamanitra asandratray miavy indrindra ianao dia rainay ianao omenay ianao voninahitra sy niaja Andriamanitra ianao ilay mpanjaka mahery ianao ilay Andriamanitra ny Andriamanitra lehibe indrindra ianao ilay avy indrindra asandratray ianao fa masina sy marina indrindra ianao Andriamanitra tsisy toanao Adonai dia raiky anao panjakanay ianao aonay ianao tsara indrindra ianao Masina si mahery ny anaranao fanjakanao dia mandraky izay Adonai
fanzaka sarindrindrana masina sy mahery anarana fanjakanao de mandraky izay masina masina sy mahery anaranao fanjakanao de mandraky izay masina masina sy mahery anaranao fanjakanao de mandraky izay ny anaran Jesus anarana ambony indrindra fanjaka tsisy anarana toy Jesus anarana ambony indrindra alfa sy omega tsisy anarana toy anaran Jesus anarana ambony indrindra panjaka tsisy anarana anaran Jesus anaran Jesus anarana ambony indrindra alfa sy omega tsisy anarana toy lazaho eny anaran Jesus anaran Jesus anaran Jesus anarana ambony indrindra ny anaran Jesus manjakafo tsisy vita ny anaran Jesus anarana magaga anaran Jesus anaran Jesus anarana ambony indrindra alfa sy omega tsisy anarana toy lazaho eny anaran Jesus anarana ambony indrindra anaran Jesus anarana ambony indrindra panjakafo tsisy anarana toy tsisy anarana toy anaran Jesus Jesus anarana ambony indrindra alfa sy omega Anao Jesus anaranao le anarana masina indrindra le anaranao Andriamanitra anao le anarana mavita mamindra tendrombohitra le anaranao afaka manomova ny fiainanay le anaranao masina magaga le anaranao lehibe indrindra le anaranao tsara indrindra oh alfa sy omega tsisy anarana toy ny anaran Jesus ny anaran Jesus lazaho ny anaran Jesus mahery anarana mahery ny anaran Jesus anarana ambony indrindra panjakafo tsisy anarana toy ny anaran Jesus ny anaran Jesus alfa sy omega alfa sy omega tsisy anarana toy tsara indrindra ny anarany tsara indrindra ny anarany ny anarany manjakatsy tsara ny anarany tsy ny toas tsara indrindra ny anarany ny anaran Jesus tsara indrindra ny anarany tsara indrindra ny anarany ny anarany panjakatsy tsara indrindra ny anarany tsisy ny toas tsara indrindra ny anarany ny anaran tsara indrindra ny anarany tsara indrindra ny anarany tsara indrindra ny anarany ny anarany panjakatsy
tsara indrindra ny anarany tsisy mitoa azy tsara indrindra ny anarany ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Satsika dia tonga amin'ny fandarana manaraka dia ny famakina ny boky isan'andro mahafinaritra miaraka amiko moinao zany pasteur Ivra manako avy amin'ity an'ity ny tondra ny isan'andro mahafinaritra ao anao boky kely moa izy ity izay nosoratany lehilahin'Andriamanitra sy ny vehivavin'Andriamanitra Bishop Dr Patrick Andrenarivo sy Révérend Fara Andrenarivo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'izany fahafahatsika mahazo an'izany fahalalana tsara amin'ny alalan'ny boky isan'andro mahafinaritra izany. Ary eto moa dia misaotra an'izy mivady izay mamesehatra mbola ahafahako mitondra anao ao anatin'ny izay boky ny isan'andro mahafinaritra izay. Fanamariana moa ety amboloany efa mivoaka ao antsika ny isan'andro mahafinaritra volana Mai. Efa azonao jifaina zany ary tsy ho ela dia ho tonga ho anao any amin'ny faritany izany boky izany. Ho antsika eto Antananarivo dia afaka manatona eny amin'ny Brofoy be tsy Andravoahangy ambony ianao manjifa izay boky isan'andro mahafinaritra izay. Ny lohahevitra amin'ity an'ity alahady 24 volana Avril dia hoe tsy hoe nanao atsony ianao dia midika fa raraka. Averiko ilay lohahevitra tsy hoe nanao fahatsoana ianao dia midika fa raraka. Izany moa dia nalain'ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany toko 12 dia ny andininy 17. Samuela faharoa azafady. Samuela faharoa toko 12 dia ny andininy 17. Toy izao mivaky n'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Davida tamin'ny Natana, efa nanota tamin'i Jehovah aho, ary io kosa natana tamin'i Davida. Jehovah efa nanaisotra ny helikao ka tsy ho faty ianao. Amen. Dia izao famelabelarina izay tenin'Andriamanitra izay. Misy olona tsy tafarina intsony mihitsy rehefa nanao fahatsoana tamin'ny fiainany, fa dia vesara ny fanamelohan-tena sy ny nenina ary latsa vokatry ny fahatsoana vita tamin'ny lasa. No mpanompon'Andriamanitra hoe mba fantatrao ve fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny famindram-po. Andriamanitra dia Andriamanitra ny famindram-po. Tsy misy tamin'ireo izay natsoiny ireo na Abraham na Mosesy na Jona na Davida sy ny sisa ka tsy mba nanao atsoina izany mihitsy tamin'ny fiainany. Ary fantatra Andriamanitra loatra fa raha avaliny amintsika daholo ny fahatsoana nataontsika dia tsy misy afaka miangana intsony teo anatrehana na dia iray aza na dia ireo mpanompo na tson'ireo koa aza. Ny teboka dia tsy ny hoe hanamarina ny atsoana vitanao fa te hilaza aminao fa oka tsy ho diso hevitra ianao fa rehefa nanao fahatsoana ianao dia midika fa raraka ary tsy mila anao intsony ny tompo. Tena fahatsoan-kevitra ngezabe izany raha lasaina-bavy. Aza mihevitra ohatr'izany ianao satria nisy fahatsoana vitanao tamin'ny lasa dia hoe tsy ilain'ny tompo tsony ianao. Fa eto dia ozy izy mpanompon'Andriamanitra hoe mbola afaka manadio sy mamela ny helikao izy. Averiko tsara, mbola afaka manadio sy mamela ny helikao izy. Mbola afaka manarina amin'ny fiainanao sy mampiasa anao amin'ny fomba tsara indrindra izy. Mbola afaka manarina amin'ny fiainanao. Davida teto dia nanao adisona sy adalàna izay tena atao hoe tena tsy nety hoy ny mpanompon'Andriamanitra. Nefa rehefa tonga ny mpaminany nitondra ny tenin'i Jehovah dia tonga ny teny hoe tsy tonga izy hoe teny hoe tsy mila anao intsony aho. Izany ve mba nataonao nefa za sahirana nikarakaranao hatramin'izay. Ekenina tokoa fa nisy sazy niatra taminy ohatra ny ray aman-dreny nitaizany zanany fa tsy midika izany fa nanary azy ny tompo. Ianao koa anio raha mahatsiaro nanao atsoana tamin'ny fiainanao aza nijanona manamelo tena sy manambany tena lava manaova tahaka ny Davida. Averiko tsara, manaova tahaka ny Davida. Miverena amin'ny tompo amin'ny fonao rehetra ifonay aminy adisonao dia mahaiza mandray famelan-keloka fa ny fitiavan'ny tompo anao tsy miova. Tsy miova amin'ny fitiavan'ny tompo anao raha lasaina-bavy. Tsy hoe rehefa nanao tsara ianao dia tianao izy. Fa na dia fony mbola matin'ny adisona azy ianao dia ny velominy araka tao amin'ny Kristy.
novelomy niaraka atao amin'i Kristy. Raha isindray fahasoavana amin'ny famelan-keloka ho anao. Raha isindray anio. Raha isindray fahasoavana iarenanao. Raha isindray fahasoavana androsonao amin'ity anio ty ao anatin'ny fahinonao an'izany fahalalana tsara omeny ny ray aman-drenitsika izany. Fotoana izao mitsangana indray miverena amin'ny tompo ifinao zay rehetra fahadisoana mety vitanao. Raha resy lahatra any amin'izany ianao dia ndeha hiaraka hivavaka isika. Tononiko dia tiako averinao amin'ny finoana zay vavaka tononiko eto. Mino aho fa Andriamanitra be famindram-po ianao. Andriamanitra mamela heloka ianao. Tompo, ifonako anao ny adalako sy ny fahadisoana nataoko. Mangataka famelana avy aminao aho. Sasaosy diovy amin'ny raha soanao. Diovy amin'ny rahanao aho Jesosy. Mino aho zao fa voavela heloka. Mino aho fa noho ny fahasoavana dia hiarina sy androsindray ny fiainako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Misy moa sainy lalina ny fanontaniana dia hoe inona no nataony Davida mba hiarenany indray. Misy ihany koa ny saino andromanalina ao amin'ny ohabolana toko 7:20 dia ny andininy 5:20 zay mivakotra izao hoe fapotraky impito ny marina nefa tafarina ihany ary ny ratsy fanahy kosa solafaka raha azo pahoriana. Zay ny fotoana tsika tamin'ny ao an-dantiny isan'andro mahafinaritra fa hiditra fandarina manaraka indray isika. Halleluja. Tonga amin'ny fotoantsika izao izay dirantsika ao anatin'ny fanatitra indray amin'ity anio ity izany. Fotoana lehibe ny androandroany fotoana izay anotsotra amin'ny tompona manokana noho izany mba tsara koa no mba nisy tombam-bidy lehibe koa an'izay fotoana izany. Hiditra fotoana fanatitra tsika izao izay anasakanao manokana. Andriamanitra milaza manao hoe Andriamanitra ozy dia manome voan'ny mpamafy. Izy no manome voan'ny mpamafy. Noho izany raha tianao zany ny mbola anana afafy foana. Raha tianao Andriamanitra mbola afaka amenao voatra any dia mila tia mamafy ianao. Amen. Ozy ny Baiboly hoe ny fanomezan'ny olona ozy ny mampalalaka lalana alehany. Tsy haiko anao izao fotoana izao mety ao anatina fahaterena mafy. Nefa raha tianao hisokatra ny lalanao dia mila tia mamenao mba ahafahan'Andriamanitra mety antsehatra amin'ny fiainanao anokatra an'izay lalana zay. Satria ozy hoe ny fanomezan'ny olona ny mampalalaka ny lehany. Ka amin'ny fotoana ianao androany manome ho an'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ianao androany manome ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia Andriamanitra mihitsy niditra antsehatra anokatra izay lalana sy mety zavatra nikatona teo amin'ny fiainanao. Noho izany raha voninao amin'izay ianao miteny ity dia manasa anao hanome ny fanahitrao manokana ianao na izay efa nomaninao ho an'ny tompo. Raha toa anao mety amin'ny tellement ohatra ny ahafahanao manao an'izay dia misy ny numéro izay afaka omeko anao amin'ity androany ity dia ny vola zany ao amin'ny 034 81 984 83 izany. Eo ihany koa ny ao amin'ny 034 85 604 04. Raha ho an'ny Orange Money kosa dia ao ny 032 87 096 84. Ny Airtel Money kosa dia ny 033 02 092 30 izany. Averiko farany ireo larandreo ahafahanao mandray azy tsara. Ny amin'ny vola ozy dia ny 034 81 984 83. Eo ihany koa ny 034 85 604 04. Ny Orange Money dia ny 032
097 096 84 ary ny telmonie kosa dia ny 033 02 092 30 eo mpanomanao ny filatsa zay hoentinao amity androany ty dia anao fidirana anankiray isika dia avetsika iroso anatin'ny mivavaka amin'izay fanatitra izay
hivavakantsika amin'ity fotoan'ity a nefa mialohan'izany a dia mbola avery-kely aminao ireo laharana izay ahafahanao a mandefa ny fanatitrao a na ny famezana manokana izay efa nomaninao zany a na izay mety voady a izay efa nomaninao ihany koa ny eo amin'ny telma amin'ny amin'ny vola zany dia misy ny 034 81 984 83 eo ihany koa ny 034 85 604 04 ho an'ny Orange Money dia ny 032 97 096 84 ary ny Airtel Money kosa dia ny 033 02 092 30 eny ary a dia hivavakantsika amin'izao fotoan'izao tiako aloha hivavaka ihany koa any amin'izay toerana misy anao any dia hisotr'Andriamanitra misaora satria matoa anao mbola afaka manome amin'ity fotoan'ity a dia izy a mbola manome anao amin'izany dia hivavakantsika ary raha eo amin'ny manontolo amin'ity ity afaka tompo amin'ity ity afaka mamafy dia anao manome anay an'izany androany tompo dia ianao Andriamanitra ampitsahatra sy mety ho sakatsakana etra eo amin'ny fiainanay ianao anokatra amin'ny varavarana etra sy mety mikatona eo amin'ny fiainantsary avy ka mpalalana zetra alehanay ihany koa ary notsaka fitahina ilay fitahina mambiampy eo amin'ny fiainantsary avy voninahitra ao anao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen eny ary a iomana amin'ny ten'Andriamanitra tsika amin'ity fotoan'ity a milohan'izany dia mbola hiditra ao anatin'ny fiankofana izany. Alléluia. Tikanao hifantoka avy hatrany amin'ny teny ity natao fanatrian'Andriamanitra amin'ny teny ity manasa anao ako a mivavaka ampifantoka amin'ny fonao sy ny sainao indray fantoka amin'Andriamanitra amin'ny teny ity raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy androany mindrehana ny atrianao indray amin'ny teny ity tonga eto izay amin'ny teny ity ame voninahitra anao tonga eto izay najanao amainao anao tonga eto izay Andriamanitra fa tsara loatra ianao tia ame voninahitra anao izay androany tomponay ianao mpanjakanay ianao tsy misy afaka hoarina aminao tsy misy afaka lahatra aminao tsy misy afaka hitovy aminao mandrakizay tia vonona iterana hoanao manontolo mitady anao aho natokako avoko ifanaiko manirana tokoa manoalika aminao any ao Jesosy mandoalika itsaoka ny anaranao fonosy ny azafany tavanao anye ny foko ka ny masony fanaiko ifo te ifo indray tia rakofifitay manantenanao toko efa vononao ny ano anao ny sitraka mandoalika aminao any ao Jesosy mandoalika itsaoka ny anaranao fonosindray azafany tavanao anye ny foko ka ny masony fanaiko ny fo mandoalika aminao mandoalika itsaoka ny anaranao
masony fanahiko ifokany masony fanahiko ifokany masony fanahiko ifo mitsaka mitsaka nawa mitsaka mitsaka nawa mitsaka Sakana, oh, mitsakana, 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 mitsakana. Chamuba itsakana mitsakana Kuka ila safatumpu kuyana fama minjinjayana sadi menjika tumpo tsara locha michana kiti awitera siakuka sila safatupu kuya famanjijana tuputsana lo shiti awitera sila safatuya famamicijana sadi medica se tupotsara lo shamikiana kanale toerana zay misy anao asa toerana misy anao any androantsy anajazy manokana amitenitsy sokazy manokana androantsy ame tsara indrindra sy voninahitra anao azy fotsy any amitenitsy tia Andriamanitra te hitsokanao tia Andriamanitra te ame voninahitra anao tia Andriamanitra te hanaja anao tia Andriamanitra te ame tsara indrindra mba anao fotsy antsy tia Andriamanitra te ame voninahitra mba anao fotsy antsy fa mamloatra ame voninahitra anao tia loatra ame voninahitra anao nakafizy te manokana amteny tia Andriamanitra manaja anao sy miakohaka eo tongotrao tsy misy Andriamanitra mahasolo ny fanatrehanao tsy misy Andriamanitra mahasolo ny fanatrehanao
mahafinaritra teo anao rehatsy amin'ny anaran'i Jesosy. dia fanomiaravantsika rehetra indray amin'ity anio ty ao anatin'ity fitombavaka fahatelo ity. Maro tamintsika mety efa nanaraka tamin'ny fidirana voalohany sy ny fidirana faharoa izao fitombavaka mivantana izao izay mandeha eto amin'ny Facebook moa zany amin'ity compte Edi Patrick Andrenarivo sy ny pejy ny fiangonana Chaine, pejy fiangonana Chaine. Mandeha koa izy ity amin'ny radio mety Tananarivo dia ny Tananarivo Atsirabe Fianarantsoa Tamatavy dia ny FM 97.4 na hoe 7 teboka efatra. Ny any Mahajanga kosa dia ny FM 102.4 roa amin'ny zato teboka efatra izany. Misy koa ireo radio hafa tahaka ny Moramanga, Ambatondrazaka, ny Sainte Marie, ny Amorondava, ny Manakara sy ireo radio maro isan-karazany izay miaraka mandefa izao fitombavaka mivantana izao izay isorana izy ireo tsirairay avy ny fiarah-miasa izany. Milohan'ny rosotsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka isika. Tompo misaotra anao izay fa afaka mandre ny teninao. Renay sady ny fanatrehanao. Fantatray fa eto ianao izao ary tsy eto aminay ihany fa ny amin'izay rehetra misy ny tsirairay avy. Na iza na aiza misy azy. Amin'ity androany ty ny angatahako fanahy masina dia ianao ny tena hiteny. Ianao ny tena mpianatra. Ny osotrao no hanazava ny teny. Atonga ny rehetra hatakatra ny teninao. Dia meo ny rehetra fahasoavana andray. Ino an'izany teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary, anio moa dia alahady izay natokantsika ho alahady fanosorana. Fanosorana isa-tokantrano. Na aiza no anarahanao an'ity fitombavaka ity dia any amin'ny farany fitombavaka isika dia anositra amin'ny diloilo masina. Na eto Antananarivo misy anao na any faritany na any ampitan-dranomasina dia izy fanosorana androany. Fanosorana ny tsirairay avy. So ny pastera akory andeha anositra antsika tsirairay avy fa isika ihany no iositra diloilo androany. Any faraparan'ny toroteny dia atoroko anao hoe tahaka ny ahoana no ataontsika izany. Raha miresaka tsika hoe fanosorana, tiako ny milaza aminao fa tsy isika olombelona no namoriporina ny hoe ositra sy ny hoe fanosorana diloilo, fa Andriamanitra no mihevitra ny momba antsika. Andriamanitra te hiditra amin'ny fiainantsika olombelona, amin'ny afiarantsika andavanandro, ary te hetsika tsy amin'ny lafim-piainantsika anankiray ihany fa amin'ny sehatra rehetra izay mahakasika antsika. Indraindray mantsy dia eritreretintsika fa amin'ny resaka hoe famelan-keloka, famonjena ny fanahtsoverany amin'ny afobe na ny amin'ny ely ihany no ilantsika an'Andriamanitra, fa amin'ny lafim-piainantsika iray manontolo mihitsy. Andriamanitra dia naharintsika olona feno, fanahy, aina, vatana. Ary amin'ireo lafiny rehetra ireo dia tena te hiasa amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Andriamanitra dia mahafantatra fa misy limity isika na hoe misy fetra. Kanefa na dia misy fetra aza isika, tsy midika hoe tapitra eo ny fiainantsika, fa eo indrindra no manomboka any anazy Andriamanitra. Ary te hiasa amin'ny fiainako sy amin'ny fiainantsika tsirairay avy Andriamanitra. Eo indrindra ny ilantsika fidirana Andriamanitra tsehatra. Azy fomba ahafan'Andriamanitra miditra tsehatra izay, eo amintsika sy amin'ny fiainantsika dia amin'ny alalan'ny ositry ny fanamasina. Ka iresaka mikasika an'izay ositra izay isika. Raha ny andiny tsoratra masina moa ato anaty Baiboly, raha miresaka hoe diloilo dia misy 200 mahery. Raha miresaka hoe fanosorana diloilo misy 20 mahery. Izany hoe na tamin'ny testamenta taloha na testamenta vaovao dia feno andiny tsoratra masina miresaka mikasika ny diloilo sy ny fanosorana amin'ny diloilo masina. Ka andeha ho atombotsika any amin'ny testamenta taloha ilay izy dia ho hitantsika hoe tahaka ny ahoana koa izy aty amin'ny testamenta vaovao. Fa anio raha raisinao ny tenin'Andriamanitra, inonao dia hitranga aminao izay lazainy. Fa Andriamanitra tsy olombelona ka handaingy. Izay lazainy amintsika dia aina atao sady. Ny anomboantsika azy dia ao am-bokin'ny Exodosy toko fahatelo. Exodosy toko fahatelo. Dia ho raisitsika
manomboka amin'ny andininy fa 2 ho anareo zay fananaraka ny fampianarana teo aloha dia fanaovakitsika teo zany fa on'izay mety zao mihitsy vao nanaraka dia tsara rahantsika foana le izy hoe makaiza tsara moa teresaka fanosorana diloilo masina ity fa ity tsy fombafomba ampiangonana na hoe mitady zavatra asolo an'Andriamanitra tsy zay le izy fa Andriamanitra mihitsy no nyteny hoe manaova diloilo fanosorana masina dia raha tsika zay lazainy dia hitantsika tsy vokatra mpanantenany. Exodosy Fahatelo andiny fa 2 Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe maka zava-manitra tsara ho anao dia miora amin'tetete 500 sekely sy avozomanitra atsasaka izany dia 500 sy veromanitra sy 500 sikasy 500 araky ny sekely masina ary diloilon'oliva irany hina dia amboaro diloilo fanosorana masina izany ho zavatra aroaro asa mpangaroaro zava-manitra ho diloilo fanosorana masina izany ary hosory amin'izany ny tranolay fionana sy ny fiarany vavolombelona sy ny latabatra mba ny fanaka rehetra momba azy sy ny fanaovanjiro mba ny fanaka momba azy sy ny alitara fandoroana didika azomanitra ary ny alitara fandoroana fanatitra dorana mba amin'ny fanaka rehetra momba azy ary ny tavy sy ny faladiany ary amasiny ireo mba ho masina indrindra ary ho masina izay rehetra manindry azy ary hosory Arona sy ny zanany ka masino izy mba ho mpisorona ho ary mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ity ho diloilo fanosorana masina ho ay atramin'ny taranakareo faramandimby. Eto Andriamanitra dia mampianatra antsika miteny tamin'ny Mosesy izy zany ny amin'ny anamboarany diloilo fanosorana masina dia niresaka izy misy karazany zavatra 5 atambatra miora, avozomanitra, veromanitra, kasy, diloilon'oliva reo atambatra dia anamboarana le diloilo fanosorana masina na dia efa vita azy anefa ireo ka mitambatra dia tsy azo lazaina hoe masina ireo ary tsy afaka hanosorana raha tsy efa no amasinina. Fina moa ny dikany hoe masina, ny dikany hoe masina dia hoe miavaka, voatokana, tsy mitovy amin'ny zavatra hafa. Zany hoe raha tiana hiavaka le diloilo dia misy zavatra tokony atao mba tsy hatonga ny diloilo na io menaka io hitovy amin'ny menaka hafa rehetra fa lasa tena miavaka tanteraka. Hoy Andriamanitra teo hoe ity dia ho diloilo fanosorana masina ho ay sy ny taranakareo mandrakizay. Zany hoe lasa tson'Andriamanitra hoe azy le izy diloilony fanosorana masina. Inona mahatonga le izy zany hiavaka amin'ny menaka hafa rehetrarehetra? Ny antony mahatonga azy hiavaka dia amin'ny fotoana amasinina le izy. Averiko tsara, ny atonga le diloilo lasa masina na hoe miavaka na hoe voatokana dia satria amasinina. Ahoana ny fomba namasinana azy? Ny fomba namasinana le diloilo dia amin'ny alalan'ny vavaka. Baiboly dia mampianatra antsika tsara fa ny zavatra rehetra dia amasinina amin'ny fivavahana na hoe amasin'ny fivavahana izany. Dia alainao zany le diloilo dia amasinny mivavaka ianao zay ho ataontsika zay any amin'ny farany toroteny. Ho anareo rehetra any ampitan-dranomasina na eto Madagasikara ihany kanefa tsy nandray le diloilo tany amin'ny fiangonana na tany amin'ny birao dia afaka maka diloilon'oliva ianao dia amasintsika le izy amin'ny alalan'ny vavaka. Tadio fa ny vavaka dia tsy hoe rehefa tsy ataon'ny loka ianao dia tsy manan-kery le izy fa ny lavitra any. Ny vavaka ino tsara ao amin'ny tontolo ara-panahy ny distance zany tsy mikonty. Raha misy distance tena lavitra indrindra dia ny an-danitra sy ty tany. Kanefa Andriamanitra mianao antsika. Ianao ve izy mbola voeto amin'ity tany kely anankiray eto ambony tany zay. Raha letako hoe any Chine ianao ka ny anankiray any Amerika 40,000 km zany tsy lavitra loatra amin'Andriamanitra zany. Tonga ny avion ve tsy ho tonga an'Andriamanitra? Ka noho zany ny elanela toerana aza zay ny eritreretinao. Fa na mahitana amin'ny vantana ianao na tsy mahitana amin'ny vantana na meno amin'ny radio ianao ny vavaka amin'ny fotoana mivavaka tsika dia ny fanan'Andriamanitra mihetsika tahaka atsika mivavaka ihany. Vavaka ho an'ny asantsika, vavaka ho an'ny zanakitsika, fianakaviantsika any ambadika. Ka tsy voatery tsy maintsy eo le olona hivavahana na le zavatra hivavahana zay vao manan-kery le vavaka.
tia de tahak'izay nany koa na de any an-tranony azy ianao amasintsika le diloilo amin'ny lalan'ny vavaka dia ho tonga diloilo masina iny inona ny zavatra mitranga rehefa amasina le diloilo ny zavatra mitranga dia lasa mitoetra ao anatin'iny diloilo iny ny fanan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra goavana de goavana zany zavatra zany ny fanan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ahoana namporofotsika an'izany satria rehefa alainy ny diloilo masina zay diloilo fanosorana iny ka nosorana olona anankiray de misy zavatra mitranga am'le olona de ovakitsika ohatra ny Samuela voalohany toko fa 4 Samuela voalohany toko fa 4 ka ny andininy Fahatelo tamin'ity fotoana ity Davida de nosorana raha vakitsika ohatra ny andininy voalohany am'le boky ny Samuela voalohany toko fa 4 andiny voalohany vakitsika de zao ny teneniny aro Jehova tamin'ny Samuela mandra-pahoviana no alelovanao an'i Saoly nefa za efa nanda azy tsy ho mpanjaka ny Israely feno diloilo ny tandrokao ka mandehana fa irahako any amin'ny Jese Betlehemita ianao fa efa nahita mpanjaka hoay ao amin'ny zanany ahako eto zany a tamin'ity fotoana ity dia Saoly mbola mpanjaka fa saingy zao i Saoly nanota ny zavatra tsy nety nataony lasa izy nanontany tamin'ny maty lasa izy nanompo sampy sy namany bedabe zay nataony vokatray de niala tamin'ny fanan'Andriamanitra lavin'Andriamanitra izy isika ty amin'ny testamenta taloha zay tena isorin'Andriamanitra amin'ny fotoantsika mandray ny fanahy masina de tsy mivoaka sy miditra ny fanahy masina fa zao ny tenen'i Jesosy amin'ny filazantsara ny Jaona toko fa 4 hoy zao izaho angataka amin'ray ary izy amenareo mpanatra hafa zay hoe eo aminareo sady hoao anatinareo mandrakizay izy dika zay amin'ny fotoan'Andriamanitra mitoetra ao amintsika de tsy ohatra ny tamin'ny testamenta fa mitoetra ao amintsika izy ary ao amintsika mandrakizay tamin'ny andro ny Saoly no afaka niala tamin'ny fanahy masina fa mity androtsika ty amin'ny testamenta vaovao de mitoetra ao amintsika mandrakizay ny fanahy masina de tamin'ny andro ny Saoly zany rehefa lavin'Andriamanitra i Saoly doy Andriamanitra tamin'ny Samuela hoe efa nahita mpanjaka asolo an'i Saoly ao amin'ny zanak Jesela izy Jese Betlehemita ka makanesy ianao any de hosora izy de eto le tandroka feno diloilo ataoko anaty fonoteny kely nisy fotoana izahay nanositra pastery tato amin'ny fiangonana dia natao anaty le tandroka tokoa tandrokomby zay nividina teny etseny de namasina natao ny diloilo de ino nararaka tamin'le pastery zay nisorana de misy tamin'ireo pastery zay nisorana moa nandefa le sary tamin'ny Facebook de misy mahita de zay rehefa mampiasa moara ry zareo misy pouvoir hafa mihitsy reto zangama mahatonga neto manao miracle ianao tsara ny devoly a de tsy manan-kinikinina ny devoly de alatahaka zay zavatra hita nataon'Andriamanitra de zay koa ny ataony inona tiako tenenina misy amin'ny olona ndranay efa zatra loatra mifanompo-tsampy ka mahita nytemy mbozina tandroke maka fanehodiny tandroke manao moara moa zany de etretiny koa zany fa rehefa mipanompon'Andriamanitra no maka diloilo ka mametraka izay nona tandroka de moara ny anarany no zatra loatra misampy ianao mpanompo-sampy angamby ianao ka izany mahatonga anao manana reflexe tahaka an'izany de toute façon ny baiboly no mampianatra an'le izy ka isika rehefa tsy mahay baiboly de miteniteny foana ary fitenitenena pona mampidoza mila mianarantsika mandinika baiboly zay tsy hay aza resahana fa manjary mampiseho ny tsy fahalalanao le izy sady manala baraka anao zay miteny ihany noho zany zany io ny baiboly mampiseho mazava ary tsy io ihany afaka mamenao verset be dabe ao anaty baiboly zay hoe rehefa andeha hanositra ny mpanompon'Andriamanitra izy Andriamanitra ataovy anaty tandroka le diloilo satria nahoana raha rivotsika resaka ny amin'ny ty resaka tandroka ity zay atsidiko kely le izy ny tandroka de miresaka fahefana autorité ny devoly tany an-danitra tsisy tandroka fa rehefa nivadika tamin'Andriamanitra de naniry tandroka isika koa de voalaza ny baiboly o Salamy 4:20 hoe andiny 10 ny tandroka ozy izy de asandratra ho tahaka ny ombomanga miosotra diloilo vaovao fa ngamotsika misy tandroka ao amin'ny fanatsika de tahaka ny olona misy tandroka zay le tandroka tiana tena de zao autorité le izy karaha ny tena izy alaivo le diloilo de ataovy anaty tandroka de miresaka famindram-pahefana izany miresaka fanomezana hery fanomezana autorité zay no mahatonga ny mpanjaka na ny mpitsara rehefa hosorana dia atao anaty tandroka ny diloilo de araraka aminy dikan'izany omena autorité spirituelle izy omena hery ara-panahy izy mba hahafahany tena manapaka tsy amin'ny fahefana ara-nofiana fa fahefana ara-panahy
ataoko anaty fonteny any zay zavatra zay mba tsy adikevitra lavabe foana avy amin'ny tsy fahalalana ny zavatra rehetra de iverena antsika le izy hoy aho hoy aho teo hoe ny olona anankiray rehefa hosorana rehefa azafady ny diloilo rehefa masinina de mipetraka ao anatin'iny ny fanan'andriamanitra sy ny herin'andriamanitra ity ny porofony zany Samuela voalohany toko 4 de rahatsika neny 17 zao ny teneniny ary Samuela nandray ny tandroka feny diloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahany ary ny fanan'i Jehova de nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny dika izay rehefa nosorany Davida latsaka tamin'ny lohan'i Davida ny menaka inona voalaza ny baiboly tsy teny hoe de feny diloilo ny lohany tsy zay fotsiny ny teneniny fa izy rehefa nararaka tamin'ny Davida ny diloilo de izy hoe de nidina tamin'i Davida nilatsaka tamin'i Davida tamin'iny andro iny ny fanahin'i Jehova ndikan'izany zany de zao amin'ny fotoana masinina ny diloilo de mitoetra ao anatin'io ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatin'io mety ozy angambany hoe tsy miperaka ana diloilo zany ny fanahy masina fa miraraka ny diloilo de iny point de contact de iny fanahy masina avany midina ao anatlay izy non mitoetra ao mihitsy ka mitoetra ao mihitsy omeko porofandroany ianao ohatra tamin'ny testamenta taloha zay vakitsika teo ny Exodosy toko 17 hoy Andriamanitra hoe hosory daholo ny tepolo hosory ny tranolay zany hoe le lamba ny rideau sy momba azy rehetrarehetra hosorana le trano mihitsy zany satria tamin'izany moa tsisy briky tsy hoe tsisy briky fa tsy natao tamin'ny briky le trano fa natao tamin'ny lamba zay atsona hoe zay mahatonga azy atsona hoe trano lamba izany de hosoro izy ny tranolay zany hoe le lamba rehetrarehetra hosorana vitsay de izy hoe hosory koa ny fanaka ny latabatra ny fanaovan-jiro ny altara ny tavy fisasana ny altara famonoa biby zay zavatra rehetra mikasika ny tepoly de hosorana mba ho aninona mba ho masina indrindra ireo dika zany mba ho voatokana mba hiavaka de tamin'izany andro zany misy natsona hoe fiarany fanekena ny fiarany fanekena dia vata vy lehibe anankiray zay namboarina tamin'ny volamena takela-bolamena le rakotra fanaovam-panavotana eo amboniny de misy anjely eo amboniny io zay mifanarona ny elany de ao anatin'io vata io misy varavarana misokatra zany le izy de ao anatiny ao misy vilany volamena zay misy mana de misy tehanao zay mitsimoka tehany arona ary any koa misy vato fisaka anankiroa zay misy mididy folo reo zavatra rehetrarehetra eo de Andriamanitra hosory am'le diloilo no amasinina de inona zavatra mitranga ozy ianao rehefa nosorana io de lasa mipetraka ao anatin'io Andriamanitra tosinao Andriamanitra ve hipetraka anatina vata vinamboarin'olona zany ny voalazan'ny baiboly ary feno porofo manaporofo an'izany rehefa mandeha ohatra ny zanak'Israely ka andeha hiady de ny vata iny no entiny miady iny no entina melohandry zareo rehefa raikitra ny ady de le vata iny mijanona eo de tsy maintsy mandresy foana ny zanak'Israely inona ny antony Jehova miaraka aminy farany tateo arina ary de tsikatry ny Filistina hoe tena mahery vaiky reto Israely reto fa iny Andriamanitra entiny zareo mandeha iny ndao iny angalarina fa rehefa lasa tsika iny de resitsika am'izay reto de nataon'ny Filistina tokoa zay nazahoana le fiara fanekeny ary tena lasany tokoa le izy dozina hoe efeka faible le izy asehoko anao toy any rehefa lasan'ny Filistina le fiara fanekeny de izy nietreritra mantsy satria tsy manompo an'Andriamanitra fa zatra manompo sampy de zareo nanompo le atsona hoe Andriamanitra zay atsona hoe Dagona misy trano ipetrahany io Dagona io temple zany ipetrahany Dagona de nalainy le fiara fanekena de natao tao koa de nidiny tao rehefa tonga ny apitso maraina de lasa njeren'zareo le izy nanao ahoana fatatrao no nitranga le sary olona be any Dagona ny karapoka ny anjera tozy ny baiboly hoe tapaka le lohan'le izy sy ny tanany io nefa zany temple zany tsisy n'izy zany misy iny moa zany piaro sy ny rehetrarehetra tsy menjeranjera ho azy am'izao io fa no le fanatehan'Andriamanitra ato anatin'le fiara fanekena nakarapoka Andriamanitra tao le sary olona zay sampony zareo nasehon'Andriamanitra hoe ty ve nalahatra reo amiko na zay tsy mipotehanaandriamanitra tozy izy ny olona tena mahery vaiky ty anankiray ty de aleo afindry de nafindry de efa nafindra tamina tanana anankiray misy tao amin'ny firenen'ny Filistina zavatra tranga feno vai daholo ny olona rehetrarehetra atramin'ny kely na lehibe na vehivavy na lehilahy feno vai daholo izy rehetrarehetra ary le vai ngeza be mihitsy de ozy izy ny olona tena mahafaty ty zavatra ty fetra mandeha ihany azajanjana ty aminay ty zavatra ny Israely ty de nafindra tanana hafa ndray de feno loza ndray tao amin'io tanana io tanana anaky dimy na mindramindrana azy
nandrapatonga an'zareo ny teny hoe eto miverany amin'ny israely any fa tena mahery vaika loatra ny tana n'ity andriamanitra ity dia naverina tany amin'ny israely. Hitanao zany tsisy maharamila ny israely nakany niady tamin-drareo, tsisy mpisoron'ny israely nandeha tany nanao vavaka, tsy misy mpanjaka ny israely nandeha naka le fiara rery tsisy nizanizy tsisy ray israeliana na anankiray azy. Jehovah irery nandipaka ny tanàna satria naomi tao anatin'le fiarandriamanitra. Ankehitriny ny fiaran'andriamanitra zao dia izasy ianao ndray mitoetra ao amintsika izy mba azonao an-tsena ave hoe andriamanitra nahary lanitra sy ny tany zao olombelona rehetrarehetra zao. Lazainy fa ny lanitra ny seza fiandriana ary tany dia fitoeran-tongony ohatry ny baolina hipetrahany tongony. Afomboana eritreretanao fa zasy ianao afaka hipetrahan'andriamanitra tahaka an'izany. Diso ngeza loatra nge zany nefa manizy afaka mipetraka ato amiko sy ao aminao. Zay ny mahandriamanitra azy. Nanaiky mipetraka izy tao anatin'le vata na hoe fiara mifanekeny, manaiky mipetraka izy aty aminao exact ohatray koa dia mipetraka koa izy ao anatin'le diloilo. Hoy izy hoe ity dia diloilo fanosorana masina hoay hoy Andriamanitra. Dika za mipetraka ao anatin'io Andriamanitra. Movy Andriamanitra ihany ao? Non, Andriamanitra sy ny heriny. Jesosy dia voalaza ny baiboly fanosoran'Andriamanitra. Ohatry ahoana nanosoran'Andriamanitra azy? Asan'ny apôstôly toko 7:7. Hoy izy hoe zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny heriny. Dikan'izany zany tsy vitany ny fanahy masina fotsiny midinao anatin'le diloilo, ny heriny koa midinao. Ny herin'Andriamanitra koa miditra ao anatinao. Zay no mahatonga ny diloilo io antsoina hoe masina. Satria nahoana tsy mitovy amin'ny menaka hafa rehetra intsony. Ny vita menaka hafa mety mahavita zavatra ihany fa tsy mitovy vita n'ity menaka ity satria ao anatin'ity diloilo iray ity zay no hamasinina ito dia misy herin'Andriamanitra ary fan'Andriamanitra mitoetra ao aminy. Mahery vaika lavitra zany. Mahery vaika lavitra zany. Noho zany tiako hitanao androany fa raha hosorana ianao tsy hoe menaka fotsiny no miraikitra aminao fa hidina aminao ny fanan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Alleluia. Tsy ala aminao tsony. Hoy zay niositra zay niraisinareo taminy jaona voalohany toko 2 dia mitoetra ao aminareo mandrakizay. Sotran'Andriamanitra fa nosoran'Andriamanitra ako. Nosorana tamin'ny alalan'ny mpanompony. Bon, za zany afaka miteny atao amiko ny fan'Andriamanitra sy ny heriny. Ianao koa zany androany rehefa hosorana manomboka androany koa ianao ny fanan'Andriamanitra sy ny heriny idinao aminao. Ovaova olo-kafa amin'izay ianao manomboka eto. Tsy hitovy amin'ny olo-kafa rehetra ianao. Na ahoana na ahoana. Zao voalaza ny baiboly ao amin'ny bokin'ny mpitoroteny toko 9:7. Ianao tsara mety anontany ianao hoe ka za nge tsy pastery. Ianao pastery dia mety hoe hosorana. Sitrapon'Andriamanitra isika rehetra hosorana. Mpitoroteny toko 7:9. Tena tiako hitanao ny asarobidiny zao zavatra resantsika zao. Mpitoroteny toko 7:9. Fety. Hoy izy. Aoka ho fotsy mandrakariva ny fitafianao. Ary aoka tsy ho diso menaka ny lohanao. Miresaka izany fahadiovana, fahamasinana. Aoka ho fotsy mandrakariva ny fitafianao. Dia zao ny teneniny. Ary aoka tsy ho diso menaka ny lohanao. Satria amin'ny fotoana ianao voaofitra amin'ny menaka na diloilo masina, ny herin'Andriamanitra fanahy miaraka aminao. Davida dia tena nivavaka mafy misy fony izy nanao adisondra. Satria hitany Davida loatra ny importance na hoe ny mahazava-dehibe zany hoe ny fanan'Andriamanitra sy ny heriny tao aminy. Ny fan'Andriamanitra sy ny heriny tao aminy nge ny nafahan'i Davida nandresany Goliaty. No tonga ny Davida namadika ireo lehilahy zay 100 lahy niaraka taminy 700 tamin'ny voalohany dia lasa 100 taty aoriana. Lasa tonga miaramila mahery vaky. Zay ny koizan'ny olona rehetra. Na tonga ny fanjakan'i Davida tena tsy nijanona tamin'ny fokony Joda ihany fa lasa izy nanapaka ny Israely ray manontolo. Hitan'ny Davida loatra hoe izy olona mpiandro ondro kely tery ambany tery dia nakarin'Andriamanitra. Lasa nanambady ny zanaky ny mpanjaka, lasa mpananjato be, mpanan-karena be, lasa afaka nambabo firenena ary na tonga ny Filistina tsy sankitikitika intsony ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Davida. Lasa impenetrable ny firenen'Israely. Sarotra nidirana
fantatra davida fa tsy ny sandrany ary tsy maramila mahatonga an'izany fa ny fanahan'andriamanitra sy ny ositra dia zao ny tenen'ny davida nisy fotoana izy nanao adosoana nanota izy toy izy hoe aza manaisitra ny fanahinao masina amiko aza mandao ahy aza manalavitra ahy ary aza manaisitra ny fananao masina lay bosikarahandeha aza manaisitra ny fanahinao masina amiko satria zavatra rehetra azo esorina na olona azy azo esorina na fananana azy azo esorina tsy mampahandry zany sady tsy maharavy zany raha ilozan'olona ianao tsy problème zany afaka mandeha zay te andeha fa tsy olany zany fa tia zavadozy raha andriamanitra miala aminao ka hitangorina aminao daholo aza ny olona hanampy anao mbola mitovy amin'olona irery tsisy mpanampy anao fantany davida loatra zany fantany loatra ny importance an'izany hoe mila andriamanitra amin'ny fiainako ny problème ansasany atsika nane olona nytiatsika angonina eo amintsika tsara fanahy sy ny ratsy fanahy mpivavaka sy mimpanompo sampiny nahita fianarana sy midondrona rehetra tiatsika eo amintsika daholy zao tadio manak'izay zao teniko zao amin'ny fotoan'andriamanitra manaisotra olona eo aminao dikan'izay miaro anao andriamanitra afa ny olona maty tsy resahako zay fa raha misy olona niesorin'andriamanitra teo aminao elo tsara tsy voatery ratsy ny olona iny fa protection anao tsy fisininy olona iny tsony eo aminao tadio manak'izay zany teniko zany faharoa amin'ny fotoana koa nefa andriamanitra manome anao olona tsy miteny hoe le olona manolo tena ho anao fa andriamanitra manome anao an'le olona dikan'izay mitahanao andriamanitra ka ny tena important dia eto tsy ny abetsahan'ny olona ny avitsin'ny olona fa andriamanitra eo amintsika ary ny ositra no mahatonga ny fanan'andriamanitra sy ny heriny hoe ho amiko sy hoe ho aminao zava-dehibe loatra zany reo lehilahy lehibe an'andriamanitra hita ao anaty baiboly reo olona oatra atsika ihany Eli zay niakatra velona tany an-danitra ary nanao fahagagana nanova firenena ray manontolo ny Israely ray manontolo ny ara-mibebaka firenena anankiray nateraky ny ray andro nanolo tena miverina tamin'andriamanitra Eli no navita an'izany ny baiboly nefa dia milaza Eli dia olona oatra atsika ihany fa inona natonga ny Eli navita zavatra extraordinaire exploit na zavatra goavambe tahaka izany ny fanamasina tao aminy Samsona nge olona oatra atsika ihany ngamba Samsona mety ngeza no reo amerikanina zay mpanao bodybuilding zay tena ngeza de ngeza fa maninona tsy vita maramila ny Filistina ny maîtriser an'i Samsona ozy ny baiboly rehefa latsaka tamin'ny fanahy Jehova sarotra maîtriser ny Samsona mavita mbata vavahady ngeza be le vavahady fidirina ao an-tanany iny ety miazakazaka amin'ny ala vitan-dalana 40 km tena tsoroka anao makanao tavoangy ray litatra sivorano na plastika dia ety miazakazaka 40 km ahitatsika azy dia tazomodrao iny tavoangy iny dia ho hitanao hatraizany herin'izany fa tsy vitany herin'olombelona zany fa tamin'ny fotoana midina ny fanamasina vadika superman ny Samson ohatra zany Mosesy ahoana tonga Mosesy navita nanokatra ny ranomasina mena sy nanakatona azy tahaka manokatra varavarana dia manidy varavarana ha ohatra ny tsotra kely ohatra zany fanamasina koa ny atony fanamasina zay ny teneniko anao hoe tsy misy zavatra goaviny indrindra tahaka an'izany hoe osoran'Andriamanitra satria midina aminao ny fanahany sy ny heriny inona zavatra mitranga mino fa voarainao le izy ka androany ilainao ny ositra aoka tsy dizy teloelo ny lohanao na tsy paster azy ianao baiboly dia milaza fa isika rehetra dia efa nataon'Andriamanitra fanjakam-pisorona sy firenena masina Petera voalohany toko 2 andiny 7 sy ny 10 zany dikan'izany raha nosorona mpisorona taloha zasy ianao koa afaka mandray ositra androany rehefa hosorana ianao inona ny zavatra mitranga dova kitsika ny marka toko 5 filazany tsara ny marka toko 5 andiny ny 7 ary ny antsondroa ambiny folo lahankeo aminy izy ka naniraka azy tsorosina ame azy fahefana amoaka fanamaloto nanome azy fahefana amoaka fanamaloto andiny 9 ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny alehany na hanina na kitapo na vola amin'ny fehikibo afa-tsy tehana ihany
ajantsika eo aloha dia rehefa velona zavatra zany lasa mpianatra nandeha dia nitory izy rehefa niverina avana izy dia nanontaniany Jesosy moa nisy naoranareo fa tamin'izay rehetra nanirahako anareo 12 ny mpianatra tao tafiditra tao anatin'izay Tomasy fantatrao Tomasy le tsy mino maty raha tsy avy mandevona Tomasy le niteny raha tsy alaiko ty tanako ty dia atsoboko amin'ny lelany voavoatsindro riny zay avy mino fa velona izy dika zay tao anatin'ireo mpianatra 12 nisy lehilahy anankiray tsy mino maty raha tsy avy mandevona Tomasy ny anarany raha ohatra ka nanontany azy 12 mpianatra ka namaly koa Tomasy hoe tsisy naory anay dikan'izay tena tsisy naory azy na inona ny lainy nefa Jesosy niteny aza mitondra haniny na kitapo na vola ao fekibonareo afa-tsy tehana satria inona ny antony vakitsika ery amin'ny andininy fa 12 sy ny 13 zao ny teneniny dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona ary demony maro no navoakany dia no tsara ary nosorany diloilo ny marary maro ka nosotrany aika dikan'izany reto mpianatra reto na dia teny Jesosy hoe aza mitondra kitapom-batsy na kitapom-bola na hanina aika zareo nomeny Jesosy diloilo entina dia mazava ho azy zany fa natonga azy tsy nanan-java-maory dia satria nosorana izy disy diloilo teny aminy aoka tsy ho diso menaka ny lohanao aty zavatra mahafinatra zavatra voalohany tranga teto dia hitantsika dia nosorany diloilo ny marary ka nosotraniny dika zay amin'ny fotoany ianao androany hosotranina azafady ianao androany hosorana misy matsy atsika amiteny ka zay nge tsy pastery ka tsy tokony hosorana tika ianao nge tsy hosorana ho lasa pastery fa hosorana ianao mba hidina aminao ny fanan'Andriamanitra sy ny heriny inona ny zavatra mitranga ozy ny marary maro rehetra rehefa hosorana diloilo dia sitrana androany mamela hiteny aminao samy ny fanasitranina ve ianao sa efa meny dokotera solution anao ka tsy dia miraharaha tsony fanasitranina avy amin'Andriamanitra anao ny safidy efa meny dokotera fanafody hoanina mandra-pahafaty ve ianao na traitement mandritra ny 6 mois izy anao tsy dia any amin'ny fahasalamana tsony ny problemako zao efa misy fanafody ty sa saminy ianao fa androany raha hosorana ianao dia anjavona ny aretinao rehetra afaka mitrangy zany androany ozy le olona njoroavolomelona vokatra toriteny tamin'ny herin'ny androany alahady ariva zay nresako mikasika ny herin'Andriamanitra ozy zao izy dia narary lamosina nandritra ny taona maro ary nivilana ny taolan-damosiko fa après le vavaka tamin'ny alahady ariva mikasika ny herin'Andriamanitra nitsahatra le aretin-damosiko ary niverina nahintsy ny taolan-damosiko amin'ny fotoana midina aminao ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ositra androany na inona taolana mivilana na taolana tsy ampy na fampitehana na infection na aretina na kista ninona problemanao na elabe ny réglanao tsy mandeha nefa anao olona tsy bevoka tsy maninona ninona olanao na areti-maso na tosodra miakatra na cholestérol na diabeta na cancer androany niositry ny fanamasina ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao afaka manjavony zany ary levina dia verina salama ianao niositry ny fanamasina ino tsara tsy nivazavazako na fitenako mafy mahasitrana anao fandiloilo ilatsaka aminao za na ite mafy na ite mora tsy any amin'izany no olana fa vao mikasika anao ny ositra androany dia mitsahatra ny aretinao mitsahatra ny aretinao any bokyny Jakoba toko 5 izy dia milaza Jakoba toko 5 ka ny andeny 4:10 zao ny lazainy misy marary va eo aminareo aoka izy apakalo ny fiangonana aroka nositra diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady hivavaka eo aminy ary ny fivavaky ny finoana hamonjy ilay marary satria nahoana fa ny tompo hanangana azy ary raha nanota izy dia avela ny elony hoy zay ny fivavaka ny finoana izy hamonjy ilay marary inona ny tena antony satria ny tompo hanangana azy iza moa ny tompo ny fanahy masina hoy zay ary ny tompo zany fanahy zany ny fanahy masina zany hanangana le marary
dika zay na dia paralysé tsy afa metsika ary le marary afaka mitsangana androany afaka mitsangana androany tadidiko sara tamin'izany fiangonana saina tery akoron-drano mbola tsy nisy nyraiky sasiritsa tamin'izany dia nisy lehilahy anankiray nentiny olona tao am-piangonana tamin'izay dia niteny tao am-piangonana hoe isaky ny alahady faefatra isika rehefa alahady ariva dia fotoana ny fahagagana dia entony marary dia nentiny olona tao lehilahy anankiray a zay nentiny zareo tamin'ny taxi dia rehefa niditra tao am-piangonana dia mibabena dia zao nyteny le fianakaviany hoe sao dia mba misy fandrinaka mba ahafahana patoriana azy fa izy a tsy afaka mipetraka sady tsy afaka mitsangana dia zao navalim-piara-miasa hoe zay tsy nieritreritra isy asiana fandrina ty am-piangonana fa fiangonana nge ty tsisy fandrina ty dia apatorio amin'ny tablio fotsiny izy dia napatorian-drareo tamin'ny tablio rehefa tonga amin'izay ny fotoana ivavahanao amin'ny marary dia nibataina izy dia napetraka teo amin'le seza teo aloha teo zany dia lasa amin'izay ny vavako an'ny olona tsirairay dia rehefa tonga teo aminy ah dia hoe mantsy azy inona marary anao rahalahy dia nanokatra ny vavana izy vao nisokatra ny vava tena mifona ohatra ny fofopaty ny fofombavana sanatriva hoe ohatrany efa maty daholo nitaova ao anatiny sa ahoana dia niteny izy paster tsy mahateny intsony dia tonga dia le mama no niteny izy io paster marary dia efa napidiriny hôpitaly izy fa nalohany hôpitaly fotsiny fa efa tsy sitrana ntsony dia tena zay paster efa nitondra anazy tsy afenanao a efa nentiny tamin'ny mazanga izy tany amin'ny raneny be dia efa nentinay koa izy atariana any dia nitany to daholo le karazana doany sy reo olona piskidy mpanompo sampy nitondra anazy fa tsy sitrana misy amintsika masy tenen'ny olona hoe ndana eto ary amin'ny doany arianany nandana eto ary amin'le piskidy arianany nandana eto any dia tapitra tetezinao mazenga ambomanga kely atsirabe sy namany fitirana ty tsy sitrana teo sy ndre mamany mba vavao re paster efa tena mitsaly ty zanakety eny aro afa ivavaka araky niteneniko anao teo hoe tsy ampireharianao fa ampanentretena zahay koa dia nosorana tamin'ny fanan'andriamanitra sy ny heriny dia nivavaka nietsika ny herin'andriamanitra nametrahako tanina amin'izay izy metrahako tanina vatany lamosiny loaliny mojany napita ny herin'andriamanitra satria niositra azo ampita da rehefa nivavaka ho azy a vita nivavaka dia mantsy azy inona nitsapanao azy zao to zay pastera mamay be daholo ny vatako ray manontolo efa mikasika anao ny herin'andriamanitra aho a tazombo tamin'ny tanan'ozy dia zotomboko hitsangana tsangana amin'izay ho a dia nitsanga izy dia ohatrany nangozozo izy aloha satria olona malemika dia averenao zay ataoko ningaiko ny tongotro ningaiko ny ilana ao ingao a dia mifohitra midina dia miakatra mifohitra midina dia miakatra ingao amin'izay netiko nandeha amin'izay izy netiko nandeha tsy kelikely fa trony nataony navotsy ny tanako niazakazaka eraky ny fiangonana izy tomany hatramin'ny areny izay nitondra azy nody izy nandeha tongotra tiako teny aminao rehefa milatsaka io herin'andriamanitra io rehefa mietsika nosotry ny fanamasina ozy hoe ny fanahin'ny tompo anangana azy inona le atao ozy hoe aoka izy aoka loholo fiangonana anositra dililo azy natao hoe loholona ngetra izy olona antitra ao am-piangonany natao hoe loholona dia olona zay efa voataiza tamin'ny soratra masina ka matakatra ny fomba iainana amin'ny tenin'andriamanitra reny nosorana oloholona ianao hoe tsisy loholona ndia hanositra anao fa ianao androany no iositra dililo vaovao ny zavatra hitranga raha marary ianao ny tompo anangana anao androany ny ositra no mitondra fanasitranana aveliko tsara ny ositra no mitondra fanasitranana ny fanahin'ny fanasitranana androany ianao mirakla rehetra na iza andrenesanao n'izao fitaopivavahana zao toenin'andriamanitra zao ninninona olonanao na tsy nahazo zaza mihitsy ianao hatramin'izay efa nivady ianao 7 taona nivadiana 10 taona nivadiana tsy mety nahazo zanaka mihitsy rehefa aveo osory ny kibonao osory ny lohanao dia osory ny kibonao na lehilahy ianao na vehivavy fa ho arina ny ty androany ty afaka mananjanaka amin'izay ianao ninninona aretinao ninninona aretinao inona ny zavatra faharoa afaka mitranga inona ny zavatra faharoa afaka mitranga joela toko fahatelo ny zavatra faharoa dia famerenana amin'ny loniny na hoe restauration joela toko fahatelo joela toko fahatelo no vakitsika
joela toko faharoa azafady joela toko faharoa manomboka ny andininy fa raiky amby roapolo zao ny lazainy aza matahotra re tany fambolena miravoravoso mifalia fa manao zava-dehibe Jehova amen aza matahotra ry biby any an-tsaha fa miamaintso ny kijana any anefitra mamono hazo ary vokatra ny aviavy sy ny voaloboka ary anareo ny zanak-ziona miravoravoso mifalia amin'i Jehova Andriamanitrareo fa nome anareo ny lohaorana onina izy dia andatsaka ranorana mivatravatra ho anareo lohaorana lina no mitranga amin'izay rehefa milaaranorana dia ho feno vary ny famolona ioatra ny vata fanatazana ny divay sy ny deloelo onerako anareo lay taona no hoan'ny valala dia nikoraika sy ny sopanga ary ny kijegy zay miaramilako betsaka nalefako amelanareo ary inana anareo ka ho voky dia hiderany ny anaran'i Jehova Andriamanitrareo fa mahagaga ny fitondrana anareo ary tsy homenatra mandragizay ny oloko amen tsy rehefa tsara ohatra hoe andiny faraka amby roapolo aza matahotra ry tany fambolena sy natrina ny tranga satria tonga ny mosary tsisy ranonorana hatramin'ny biby fiompo mitaraina satria tsisy vilona hoanina na bozaka na ravikazo hoanina ny olona tsisy mamokatra fa Andriamanitra izy matahotra ka miravoravo fanao zava-dehibe Jehova hatraminareo ry kijana ao izy aza matahotra hatraminareo ry biby fiompy aza matahotra nareo zanak-zona aza matahotra fa miravoravo fina ny antony hoy izy hoe hoy izy fa anome anareo lohaorana sy farahorana izy inona atao hoe ranonorana tsy inona ny ranonorana lohaorana sy ny farahorana fa fanamasina ny ofotry ny fanamasina midina aza dino mamelahy teny anao fa eny fa na dia hatramin'ny tany ambolena io tany arabaky teny io azo hosorana io dia mamokatra hatramin'ny loharanonareo zay mety mamparary olona zay masaka eo lasa narary daholo azo hosorana io dia mitondra fiainana hatramin'ny biby fiomponao zay mety sy miteraka sady tsy manatody azo hosorana io dia sitrana mihoatra lavitra noho izany ianao ozynao aiza koa misy aza feno profan'izany ady baiboly misy rano anankiray izay mandeha ny amin'ny tambarila izy dia zay lalova le rano rehetra dia maro daholo ny vokatra lasa ry ny vavaka ho an'io rano io dia nandraraka sira vaovao teo ny zavatra nitranga mivadika mamy le rano ary velona daholo ny zavaboary rehetra zay lalova ny vokatra ny ositra afaka manova ny zavatra rehetra dia eto izy izy hoe tsy vita trany tamy fambolena sy ny biby sy ny olona fa izy androtsaka ranonorany Jehova dina no mitranga dia zao ny teneniny onerako anareo lay taona no hoan'ny valala onerako anareo ny taona no hoan'ny valala raha tsy tiso a ny valala dia tsy mihinana fatsibozaka sy vary iny tsangabo fa ny valala tsy mihinana taona eny e fantatro ny tino tenena hoe aka izy nge tsy ny taona ny sahany fa le taona no hoany zany hoe le vokatra tamin'iny taona iny fantatro zany fa mamelahy teny aminao maro aminareo no nohan'ny valala ny taonanao maro tsy mahita ave anao lehilahy efapolo taona tamin'izy 5 amby roapolo taona eny amby roapolo taona ny asa very asa manaky tiny androany tsy miasa nanolo tiny sy ny valiny aza niala taminy dikan'izany zany 5 taona no hoan'ny valala androany onerana ho anao zany mety misy anareo anabavy ohatra taminao 5 taona no niteraka dia aveo no lozany lehilahy mandraky tenao tsy nahita vadso zay miaraka aminao rehetra misaraka daholo mety 3 taona anao zao mety 5 amby 3 taona tsy mety misy lehilahy miaraka aminao mihitsy zay miaraka aminao rehetra mandoto anao fotsiny dia tapitra tsy mety mahazo vady mihitsy ianao dikan'izany no hoan'ny valala ny taonanao fa hoe Andriamanitra onerako anareo zany afaka mamenao tokatra ny sambatra Andriamanitra tokatra ny sambatra azo taona rehetra potika tao tsy nahafana nanangan-javatra na fiaina tokatrano na fiaina mpitiavana na asa ninina tsy afaka nitsangana hoe Andriamanitra onerako ho anareo zany mety angamy ianao tanora tsy afaka nianatra kely dia voatery tsy maintsy ny asa
tsy mba netan'izany hoe tsy mba nandalo akozana tsy hoe fahatanorana misy asasasany tena tsy mba nandalo to hoe fahazazana kely de matsaka kely de manao raraha mandra-pahalehibe tsy mba mifaly ohatry ny ankizy rehetra tsy mba mifaly ohatry ny tanora rehetra tsy mba tsaronao zany hoe nandalo fahatanorana zany fa ohatry ny kely de be adidy ianao mety kely de kamboty ianao zao anao lehibe ohatry antsena ohatry ny ao zany tanora zao anao voatra nitady iverina hoe te hiaina fiainany tanora nefa ianao efa lehibe satria ny zavatra monky tao amin'ny fiainanao ana de lehibe azy ianao zao tsy mbola hafa-po akory tsy mbola nisy zavatra hoe inona be akory anananao oneran'andriamanitra ny taona no hoan'ny valala ny fiainam-pitiavana na arabola na ny fianarana na ny azy na sanatria koa aza ny zavatra nisasarinao tao anaty taona maro tany trandro tsy fantotry inona daholo natsanganao mety rava no nitrosa anankiray ve mety rava tamin'ny cyclone de nanjavinao daholo ny taratasy mety lasanao daholo tamin'ny fisamborambola mety nireharehanao fahiny zay tranonao na ny fiaranao lasa satria nisambolanao de tsy tavaverina nanjavina daholo andriamanitra leboskilahady rebosa andriamanitra amin'ny tegnandroamy fa onerana ho anao ny taona rehetra no hoan'ny valala na inona io na inona oneran'andriamanitra ho anao mamelahy tenao tsisy olombelona havitan'izany ho anao andriamanitra ny anao azy ho anao ty andriamanitra zay toriko aminao ty ariky ny abeny areny amin'ny voninahiny ty andriamanitra zay toriko aminao ty ny andriamanitra atateraka zay rehetra tokony anao ariky ny abeny areny amin'ny voninahiny ao amin'ny kristy jesosy irestore anao tanteraka irestore anao tanteraka irestore anao tanteraka ariky ny abeny areny amin'ny voninahitra mampirisika anao androany sokafo ny fonao fa idina aminao ny ositry ny fanamasina idina aminao ny ositry ny fanamasina aninona irestore anao ao ambokiny Isaia faraky ambempolo de hijanahako raha rivotsika hito misimisy Isaia faraky ambempolo tiako hitanao zany hoe andriamanitra mirestore anao ny ositry ny fanamasina manasitrana mamerina amin'ny laoniny mitahanao tadio fa ny ositra rehefa midina tsy maintsy misy prospérité na tiana na tsy tiana tsy maintsy tonga de misy fanambinina arabola marina fa tsy mivolona atao hoe fanambinina fa mivolona de vokatry ny fanambinina ka tsisy olona ambinina tsy manamboly zany tsy maintsy tonga anao de ambinina asa tsy haiko ny projet anao nitetika asanao sy namana sy namana olo eralantsory vavolombelona tamiko hoe tao arena tonteny mikasika ny herin'andriamanitra nge galina ositra ny olona rehetra mikaikaiky ozy izy fa tsy manasy za nazo marchena 600 milliards azavady 600 000 dollars 600 000 dollars zany amina milliard volagasy zany ny sasa milaza tsisy asa very asy ny sasa nytahin'andriamanitra rehefa midina ny ositra vaova olona vaovao ianao Isaia faraky ambempolo Isaia faraky ambempolo dova kitsikeny andiny voalohany hoy izy ny fanahy Jehova tompony atoamboko satria nahoana satria Jehova efa nanositra hitanao zany io rehefa hosorana ianao de inona midina aminao ny fanahy Jehova tompo ny fanahy Jehova ozy izy atoamboko satria Jehova efa nanositrahako dika zay amin'ny fotoana hosorana ianao de ny fanan'andriamanitra miditra ao aminao ozy Jehova nanositra hitoteny somafaly amin'ny mpandefitra sy efa naniraka asitrany torotoro fo izy hitory fanafahana amin'ny babo amoakany ao hatramin'ny maizina ho amin'ny mazava hitory ny taona kasitrahana Jehova sy andro famorin'andriamantsika ampiona ny malahelo rehetra anolotra ao amin'ny malahelo aoziona eny ame azy amama hosolona venina de ny fifaliana hosolony fahalelovana fitafiana fidirana hosolony fanaradreraka mba hanaovana azy hoe azo ny fahamarinana na mbola en Jehova fampisehoam-boninahitra ino tsara eto am'izay no mitranga atsangana nefa ravatry ny ela fony fahagola amboarina nefa lao hatramin'ny fahiny ho avaozina indray ny tanana ravila zao hoe amen zay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ela possible zanak'olona-tanak'olona-panaka reny mety taranaka mpanjaka mihitsy azy fa mety efa vizana ankehitriny azafady amin'ny fomba fiteny koa azafady fo andriamanitra le zavatra efa lao hatramin'ny taranak'ela atsangana do izy andiny fahadimy ny vahiny honinao ka andry iandry ny ondry amanosonareo
ary ny efa firenena ho mpiasa tany ho mpanamboatra ny tamboloboka ho anareo fainana kosa dia atao hoe mpisoron jehova mpanao fanompopo vavahana ao an'andriamantsika ny ilazana anareo ho lasanareo ny aren'ny firenena ary andimy voninahitra azy nareo ndriamanitra ao sany kely zany zavatra ny fanany jehova tompo atao amiko satria nanositra izy dina ny zavatra mitrany ho lasanareo ny aren'ny firenena ota pastera za de miteniteny foana sa tsy miteniteny foana tsy teniko age zany tenin'andriamanitra eo za tsy nanoratra ny baiboly ianao koa tsy nanoratra azy samy nomeny nakiray tsika zao de samy mamaky ary sy tamin'ny testamenta taloha ihany profesia ho atsika ty amin'ny testamenta vaovao naminany fahasoavana ao atsika isaia fo zay ny aren'ny firenena ho lasanareo ary sika andimy voninahitra azy mino zany aho mino akade miteny ho lasany ny aren'ny firenena andimy voninahitra azy zay amin'ny anaran' jesosy eto le teboka andiny fafito ny enatrareo hosoloana avroeny ary nitondro maso hosoloana oby amin'ny anjara lovany ary noho izany dia azo indroa eny amin'ny taniny izy fifaliana mandrakizay no ho azy halleloia o zay ny enatrareo hosoloana avroeny amin'ny teny va izy de hoe hosoloana honneur avroeny hosoloana ajany hosoloana voninahitra ny enatra rehefa anjera ny définition any enatra tamin'ny dictionnaire anankiray de zao ny teniny atao hoe enatra dia fanamelohan-tena culpabilité fanamelohan-tena vokatry ny tsy mety natao anankiray na vokatry ny zava-dratsy mitranga de lasa menatra ianao manamelo tena ianao matsiaro afa-baraka ianao inona moa no natonga ny enatra natonga ny enatra voalohany Genesis toko fahatelo teny fahotana de natsiaro menatra Adamaseva tamin'ny voalohany izy nge efa nitanjaka fa tsy nalala enatra fa rehefa tafiditra ny ota de nalala izy enatra ninina koa ereranao ka mitondra enatra fafambaraka fanamelohan-tena zany nahatongavan' Jesosy sao de tsy fantatrao Jesosy tonga de te atany hitondra ny ota atsika ary ota io zay mitondra fanamelohana enatra fanalam-baraka sy faharavana aretina sy ozina nanaiky Jesosy nalaim-baraka nokapohana ny lohany amin'ny fomba hoana na forsena mihitsy le tsilo voalaza amin'ny baiboly asany azafady Isaia fahatelo amby 50 io raha vakinao amin'ny teny vahiny izy dia nalay ny bararata de nikapohan'le izy naletiny tamin'ny lohan'i Jesosy le ino tizy teo le tsilo nandrabatonga izy niraikitra tamin'ny lohany de sady nirorany nitevatevainy nalay mibaraka fa ngamo Jesosy nanota ka tokony alay mibaraka non tsy nanota izy fa izasy anao no nanota zasy anao nandovaota de tsika ny tokony hororana alay mibaraka hompitehana atao zay farana mahatonga atsika tsisy olaila atsika itsony o Jesosy aleo alaiko ny fafambarakany de le voninahitra avroeny fanambinana voninahitra aja avroeny ozy izy omeo am Patriky omeo andrakoto omeo andraso satria izy nanaiky alaim-baraka teo amin'ny toerantsika ny fomba hatongavan'izay ho réalité ao amin'ny fiainanao de amin'ny fotoana hosorany ianao androany amin'ny fotoana hosorany ianao misy tantaranakirana ny baiboly zay fantataraiko teto tamin'ny herandroany de nitantaraka Mefiboseta ohatrany ahoany Mefiboseta tamin'ny fotoana raikitra ny ady tamin'ny androny Davida sy Saoly dia nentin'olona nitsoka Mefiboseta nentina ramatoa zany nentin'ny mamany de satria tena sakoroka be mihitsy tamin'izany de nenjera Mefiboseta de rehefa menjera izy de folaka amin'ny tongony de mibataina ihany fa ny zavatra nitranga nefa lasa nalemy Mefiboseta de zafikely Saoly Mefiboseta de zanak Jonatana zay zanakalahan'ny Saoly zany rehefa tonga mpanjaky Davida taty aorina dia hoy Davida hoe tsy mba misy tamingany Saoly ve ihany mba hasiko soa de nisy nyteny hoe mbola any Mefiboseta de naniraka maramila Davida aka Mefiboseta dia natahotra satria nieritreritra hoe sao de hovonony Davida fantatrao ve ny dikany hoe enatra
ny dikany hoe enatra amin'ny teny hebreo dia boseta zay ny dikany boseta ny dikany hoe mefi dia ndika dia hoe fitenenana famohan-javatra amin'ny vava zany hoe mefi boseta ndikany dia hoe filazana enatra na fitenenana fahafambaraka zany isaky ny antsony mefi boseta dia hoe aiza ry hafabaraka zay ny tena dikany aiza le mahamenatra iny a zany hoe mefi boseta zao enatra fahafambaraka aloky ny vava zany ny dikany dia nalainy mifiboseta le mifiboseta zay menatra feno fahafambaraka malemy sady tsy nanambady izy no mahatra izy ary nijaly irery izy tamin'ny fotoanandro fa noho ny amin'ny jonatana zay rainy mifiboseta noho ny amin'ny jonatana zay vita fanekena tamin'ny davida dia nalainy davida izy dia nentiny tao amin'ny lapa toy zay manomboka zao anao mipetraka atomboka atao amin'ny lapa faharoa ny tedavana vady izy dia nomena vady fahatelo ny taniny saoly rehetra sy ny fanana ny rainy dia any jonatana nomena mifiboseta naverina taminy fahatelo ozy davida tsy haiko fahatelo sa fahaevatra sa fahafiry miara misakafo amiko eto ambony latabatra ianao na inona erreur any saoly ka natonga n'andriamanitra nandazy na dia nanompo sampotsy no nadalany rehetra azy izy noho ny amin'ny davida sy jonatana noho ny amin'ny jonatana zay tokony ho dimbiasa amin'ny mefiboseta ny fahafambaraka sy ny fahampotena rehetra noho ny amin'ny jonatana dia nahazo voninahitra avroeny mefiboseta tahaka izany koa ianao raha nataony razambe atsika sy nota zay nilovaitsika mendrika alaim-baraka sy ororanany amitavatsika isika fa noho ny amin'ny jesosy zay vita fanekena noho ny amin'ny rano fanekena vaovao zay narotsany anketrintsika afaka mandray zay voninahitra avroeny zay ahoana tongava zany restauration be matsiravany zay satria maro aminareo manana tany zay tokony lovanao tamin'ny ray aman-dreny tamin'ny dadabe anao fa efa lasany olona daholy ahoana tonga anao afaka anina tany ndray tambary tsy haiko tamin'ny fambolena trano ahoana ndreny atonga anao ho lasa tahaka izany afaka ianao anaty fiainana feno voninahitra mamelahy tenanao ositra ny lakleany ny ositry ny fanamasina hoy zay ny fanahany jehovah tomponao tamiko satria nanositra izy ary efa nanositra izy do zay niainatrao hosoloana voninahitra avroeny dikan'izany ny ositra no mitondra restauration hoy zay le lohaorina sy faraorana lohaorina sy faraorana tsy homenatra mandrakizay ny oloko tsy ho afabaraka mandrakizay anao tonga ny fotoana anosorana anao amin'izay ka androandra lasa ny abavisany nininona aretinao nininona fanamaloto mampijaly anao anininona tianao hitsangana hiarina nininona fanambinina tianao hitranga sy ho azo nininona vision vaovao ilainao fisokafana sofina ra-panahy maso ra-panahy service entina amin'ny fanompona nininona mission irahan'andriamanitra anao tia avokatra ianao tia andeha lavitra ianao ny ilainao androany dia niositra ny fanamasina tonga amin'ny fotoana hivavahantsika sao ny amin'ny ositra ny fanamasina tahaka zao ny zavatra ataontsika alaivo le deloelinao alaivony deloelinao dia ho amasinitsika ahoana moa tena kozy nga mety teny fa ngala izy efa namasinina indray misy be dabe any amin'ny faritany any zay tsy mbola mety misy fiangonana sainina angamba ny misy anao any na dia efa betsaka za fiangonana saina raha Madagasikara mety koa ianao any ampita-dranomasina zay tsy afaka naka le deloily zay efa no amasinina fa androany ianao afaka maka deloilo dia ndeha ho amasinitsika amin'ny alalan'ny vavaka rehefa vita ny fanamasinana dia zao mivolazany salamy faharoa amby sivifolo andiny fahafolo miositra deloilo vaovao ahako dika zany tsy voatery tsy maintsy misy olona manositra anao fa ianao ihany maka le menaka dia miositra ianao aiza nosorana amin'ny lohanao raha toa ka misy faritra marary amin'ny vatanao
dia hosory koa le faritra marary amin'ny vatanao. Raha toa moa ka masonao ny marary akipio le maso dia hosory kely fotsiny fa tsy hoe maso miratra ny hosoranao akipio dia ohatra zany. Sofinao tsy mahaino dia ataovy ohatra amin'ny sofinao le izy fa voalohany aloha ny lohanao no hosoranao. Fa amin'iny fotoana iny ny fanan'Andriamanitra sy ny hery ny hiditra ao aminao dia anao ny asa rehetra arak'izay ny tany saiko taminao tao izy. Eny mihoatra lavitra azy no izay verinao sy angatahanao hitranga aminao androany. Mario amin'ny calendrier-nao ty daty ty fa eto ny point de départ vaovao amin'ny fiainanao. Eto. Tsy mandehandeha ho azy ty fotoana androany ty. Tsy tonga ho azy zao fotoana zao. Fa mahery vaika ny fiasan'ny tompo eto. Tsy anaty le mitabatabana ny vazavaza le izy fa finoana fotsiny ihany. Melohan'ny vavakintsika anamasina antsika ny deloelo ny tena zava-dehibe indrindra dia ianao mandray an' Jesosy ao anatinao. Ianao tonga zanak'Andriamanitra. Mba hitoetra aminao mandrakizay ny fanamasina. Mba tonga anao manana fiainana mandrakizay sady voavela heloka. Raha vonanao mandray an' Jesosy androany hanolotra ny fiainanao mba ho azy amin'izay. Tiako averinao zao vavaka izao. Ataovy tena amin'ny fonao rehetra. Jesosy Kristy tompo. Mino hafa ty ahy ianao. Mamela ny fahotako rehetra. Sasao amin'ny ranao ambady io. Manomboka androany Jesosy. Ianao ny akeko tompoko sy Andriamanitra. Ary hanompo anao amin'ny androko sisa rehetra. Mino fa namela ny heloka ianao androany. Midira atao anatiko Jesosy ary raisao ao aminao. Ariko ny samboko rehetra fa inono Andriamanitra manomboka izao ary mandrakizay. Misaotra Jesosy. Misaotra fa voavela heloka ako. Atao anatiko ianao zao ary manana fiainana mandrakizay. Voninahitra ho anao. Amen. Raisy le dililo ary fa anamasina le isika. Raha anao zay vavakizay anao tonga zanak'Andriamanitra ianao zao arabaina. Vonanampy anao zay anoro hevitra anao arak'izay irenao afaka miantso ny telefôny ianao 034 63 688 00 034 63 688 00 dia anampy anao zay amin'izay azony atao rehetra mba handrosonao. Raisy le diloilo fa ho amasinitsika eo anatren'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amasina eto anatrehanao ty diloilo ty androany. Ho diloilo fa nisorana masina. Tsy hitovy amin'ny diloilo hafa rehetra. Sy zavatra hafa rehetrarehetra tany ambadika tany natao tamin'ity diloilo ty. Aoko potika sorava aloha zany. Fa aoka amin'izay ny fanahinao hitoetra ao anatin'ny diloilo sy ny herinao. Ka na inona ary na aminiza ampiasaina nyity diloilo ty hosorana amin'izao dia ny fanahinao sy ny herinao hidina aminy. Anasitrana. Anafaka ny fanahy maloto rehetra. Hitona famerenana amin'ny laoniny, fanambinana, fahaiza manao avy aminao. Atonga ny zavatra rehetra ao masina sady voaro. Tompo mivavaka aoka amin'izay ny vahoakanao ahita ny herinao. Sokafo azy amin'izay ny varavarana. Le varavarany fanambinana, le varavarany firenena sy ny tanàna. Ny fon'ny olona. Ka ninina asan'Andriamanitra, asanao ataony. Meo azy amin'izay ny ambabolona ho anao. Ary mivavaka androany, ninina fanamby. Aoka amin'izay izy hiakatra amin'ny voninahitra. Ary ninina asan'Andriamanitra ataonao ka hiroborobo amin'izay zany. Ho feno vahoaka sesehana. Feno fagagana sy fanambina ary fiainan'ny olona rehetra ovaova amin'ny voninahitra. Vavaka n'izy ananan'olona trosa. Tsisy tsy voalohany zany na aminiza na amin'izy. Na aminiza na amin'izy. Amin'ity androany ty
ny fifandraisana rava rehetra kiverina am'loany ny fianam-pana maina sy reraka rehetra ao kiverina irehatra ary na inona tompo ao iriny vahoaka anao niositra ao dia ny fanahy sy ny hery ahatanteraka izany androany amin'ny anaran'i Jesosy amen delilo masina zao iny atananao iny tsy mitovy amin'ny delilo hafa rehetra raha isy ilay izy a dia samy manana ny azy samy momena dia ao an-trano rehetra na samy apasipasy ilay izy a dia alaivo ilay izy tsy hoe apasipasy moa zany fa samy makany anazy dia alaivo dia hosory lohanao masa miteny miositra delilo vaovao azo miositra delilo vaovao azo miositra delilo vaovao ako miositra delilo vaovao amin'ny anaran'i Jesosy miositra delilo vaovao amin'ny anaran'i Jesosy androany miala amin'ny fiainako daholo ny fafambaraka ny enatra tahaka ny alany zany tamin'ny fiaina Mefiboseta ny fafambaraka ny enatra ny faniliana ary ny fikasany ratsy ny olona mitady anala baraka nandrava na amotika rava daholo zany hosoro ny tenanao rava daholo zany ny fafambaraka sy ny enatra sy izay mety fafambaraka hafa tedaviny sasany atao amiko tsisy ambiny zany fa rava daholo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miositra delilo vaovao aho ny tandrako dia asandratrao ny tandroko ho tahaka ny aniombomanga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha misy party amin'ny vatanao marary dia hosory na andro zany na maso zany na sofina izany na vavy zany hosory na misy zavatra mivotany amin'ny tananao eny hosory androany fanamasina anao opération na anaty kibonao misy zavatra mivoto hosory ny kibonao amin'izao minidro zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanamasina izay efa midina aminao zao sy niositra ny fanamasina mampanjavona ny aretina rehetra mamerina ny masonao ny fandrenesanao ny vavanao ny tovanao rehetra normal ary salama amin'izay ny aretina anatin'ny raha rehetra ninona anarany levony zany zay retina ny amin'ny miozatra sy any amin'ny taolana ninona endry ninona anary ninona terme scientifika iantsony dokotera azy mitsara zany ary levona didiko ny vatanao ray manontolo iverina salama atrany atapondokatra ny paladis na ny volonao zany na odi-doanao zany na ny masonao zany na ny ato-doanao zany na ny cerveau-anao na ny faculté anao sitrana ary salama verina normal atramin'ny adala didiko hodiny saina amin'ny anaran'i Jesosy didiko ny sofinao andreky ny masonao ahita tsara mazava miala dolo ny cataracte sy ny glaucome zay mahatonga ny masonao tsy mety salama mihitsy sitrany zany zao ny paralysie faciale ninina mety paralysie tsy mahatonga ny tarehanao mivilana na mibotsina ny fivotosana eo amin'ny tarehy avy amina famisaviana le voloniosotry ny fanamasiny zany zao ny vainy amin'ny tarehanao vaky zany zao ary madio miverina madio ny tarehanao amin'ny anaran'i Jesosy reo mony be dabe izay aretina koa sy mony amin'ny andro Jesosy diovina ny tarehanao madio zany tarehanao zay mangamangana simba io madio amin'ny anaran'i Jesosy madio amin'ny anaran'i Jesosy ny kambonorona rehetra mazava amin'izay mialy zany kambotenda rehetra mialy zany ny aretinifo mifandimidimby lava mitsahatra zany ny aretina ny milela rehetrarehetra anatin'ny tenda rehetra manjavony zany didiko atranaty sofinao rehetrarehetra any na ny amponga tsofo na iza amin'ny anaran'i Jesosy mandidiny mare na andreky zao ihany sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny taolana rehetrarehetra zay mivilana na mitare na misoroka na ny loha zay mivilana tsy normal averiny fanamasiny zany zao normal amin'ny anaran'i Jesosy ny tendanao zay miziriziry no ny amin'ny retina tosy dra miakatra tsy afa miodina sitrana amin'ny anaran'i Jesosy niosotry ny fanamasina manasitrana anao zao fanamasina sy ny heriny manasitrana anao zao zay aretina rehetrarehetra anaty tratra any anatin'ny fo any anatin'ny taovam-pisefona rehetra any amin'ny lalakanina rehetrarehetra ny aretim-bavony ny aretin'ny naty
ny any amin'ny tsinay sy ny tsinay kely ny tsinay be ny sarakaty rehetrarehetra ny anatin'ny overany vehivavy ny trompe rehetrarehetra lalanjaza rehetrarehetra madio zany ninina nahatra amin'ny aretina mamenatra indrindra azy amin'ny taovam-pananahy sitrany zany amin'ny anaran'i Jesosy sitrana hoy amin'ny anaran'i Jesosy na iza na iza aretina amin'ny vatanao na ny hémoroïde izany na iza na izy ny aretin-damosina sy ny any amin'ny ray anao rehetrarehetra ny lamosina amin'ny vilona sy ny manaintena rehetrarehetra amin'any Jesosy didiko miverina normal ary salama zany zao salama ny fanamasina mikasika anao ny tanan'ny tompo mikasika anao zao reko ny fanamasina manao fagagana zao hatrany amin'ny tongotra ao zay mivonto be io tsy mety miena mihitsy verina mifitina mieny zany ny ozapenao zay mivonto sy loarika zay mivonto verina normal sitrana amin'izay io tsy afametsika io afametsika amin'izay hatramin'ny ratsa-tongotra ao manomboka mihetsika amin'izay ny paralysisa rehetra miala amin'ny vatanao ny fanamparalyseanao miala aminao zany ny fanazy niditra taminao avy amin'ny famosaviana ka mitondra aretina naloto ny ninona endry ninona anarana didiko zany mivoaka aminao zao satana mivamy fananozina sy ny aretina famy fanamparalysis famy zay fanahy mampanonofo ratsy rehetra zay fanahy maloto avy anaty rano rehetra zay fanahy ny fahantrana zay fanahy mandrava fananana zay fanahy mpandrava tokantrano zay fanahy maloto rehetra mandrava ny zavatra ataony roako mivano zao mivano zao avotsory izy avotsory ny fananany avotsory ny taniny avotsory ny fananany avotsory ny tokantranony avotsory ny vady aman-janany avotsory izy hoa zao soyany ary tsy haiko miverina amin'ny mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy fahazaran-dratsy rehetra roako mivoaka tapako ny fahatorana rehetra afaka amin'ny anaran'i Jesosy ny fotro ny fanahy masina mamianao era anaovanao ny tsara amin'izay atonganao tsy fotia zany zavatra ratsy zany tsony fa manana ery anaovana ny tsara ianao manadio anao izy mameanao fanamasinana izy ary mameanao ery anaovana ny tsara izy ny tompo manarina ny fiainanao manomboka izao manonona amin'izay restauration voninahitra avroeny asolo ny fahafambaraka asolo ny enatra asolo ny lavenina voninahitra avroeny ny areny firenena afindany aminao andimy voninahitra azy amin'izay manona restauration tahina ny biby fiomponao ny tambarinao ny tambalobokao ny asanao ny fidiram-bolanao rehetra tahina be ary miroborobo zany fandrosoana surnaturel amin'ny asanao ny trosanao rehetra voaloha daholo zany ary ny volanao miantona ny rako ny anjely amerina an'izany amin'izay ny tanina ny trano irinao azy voavidinao zany azonao zany aminaran'i Jesosy manona fahamatsiana surnaturel ho any rehetra na iza misy an'izany na avy any an-dafy lavitra dia lavitra any na eny an-tananiza na izy na avy any an-danitra araraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy fanambinina ho anao restauration ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy averina misokatra ny masom-panahinao zao ahiratra amin'izay omenanao ny masony pahita ka hitany zava-miafina amin'izay anao tsy avy amin'izay hita maso ny tsaranao zavatra fa masom-panahinao mahita amin'izay ahafanao mitsara zavatra omenanao sofina mandray ny tompo manomboka eto aheny ny fanamasina foana na iza na rovina omenanao fahasoavana nasitrana andika anao fahasoavana anao fahagagana raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy niosotry ny fanamasina miampita aminao zao amin'ny anaran'i Jesosy niositra tonga anao hiteny amin'ny teny tsy fantatra andika teny tsy fantatra aminany raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy halleluja hitandro zotra makany aminao ny fitahina ny fahitapity ny olona sy ny asa ny ankizy anina intelligence surnaturel amin'izay oloha mandrakariva ny ampianarana tsy anambadiny zanaky ny ratsy fanahy tsy tsiritra zava-maloto na mandrava ny tanao tsy hikitika zavatra haningotra anao ny fonao tsy hoti zavatra hamotika anao ny tongotrao tsy handehany amin'ny toerana handrava anao fa nisotry ny fanamasy hiaro anao sy azona anao tsy ho simba ianao sy ny zanakao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy
Halleluja. Halleluja. Kene marababababoshe kelelebe andalalabaya. Raha mety misy zavatra antenanao nefa tsy mitranga, mamelahy teny anao tsy hoe tsy sitrapon'Andriamanitra iny ny tranga, fa iny zavatra iny mihitsy possible tsy natao anao, fa misy zavatra tsara lavitra anao iny omen'Andriamanitra anao. Raha sanatria orina n'ity ositra ity mikisaka aminao tampoka ny olo tianao, sanatria nandrava ny fiainanao ny ositra, fa dikan'izany mame protection Andriamanitra fa amenao ilay tena olo tianao anao amin'izay Andriamanitra. Aza matahotra anao amin'izay mety zavatra mitranga, aza matahotra raha mety ny zavatra nirinao ia nentinao ambavaka nefa zavatra hafa indray no mitranga fa sy le izy. Dikan'izany dia izao miprotege anao, miaro anao Andriamanitra, fa misy zavatra goavana lavitra, tsara lavitra zay hideranao an'Andriamanitra solona iny, ka tonga anao teny lehibe anao Jehova, lehibe loatra ny fisainanao. Aza matahotra lasaina bavy eny an-tana ny tompony fiainanao, ambony mai ny fiainanao, tsy ravo zany ianao sady tsy mipotika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mitanjozotra ny fitahina, ny fahasoavana sy ny fanambinana miraraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Soda Jesosy, soda fanamasina, soda fanamasina, soda fanamasina. Ambarako fa mahombe anao manomboka eto, ambinina be amin'izay anao manomboka eto. Voalohanao daholo mitrosan'olona rehetrarehetra, afaka mbola mahavidy fanaka vaovao, trano vaovao, tany vaovao, orinasa vaovao ianao. Tsofoka mihitatra amin'izay ny zavatra ataonao, roborobo tsisy ohatr' izany. Tsofoka no voaro amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ianao, ninona endry ninona anarany. Tsofoka ny fahitapity tsy isambolana fa isan'andro anao amin'ny anaran'i Jesosy. Hatramin'ny taratasy endrasanao lasanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka eto ny fahafambaraka sy ny enatra tsy miraikitra aminao intsony, fa efa nitsoloana Avril eny zany, voninahitra anao. Omena anaram-baovao ianao, ka tsy le fiantson'ny olona zay anarana maneso manambany ny antsoina anao, fa omena anaram-baovao feno voninahitra amin'izay ianao, satria ny tanan'ny tompo mitoetra aminao mahery vaika. Mba iazao le grahate amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Ho anao zay mbola tsy nanositra ny ao an-tranonao, tiako amin'izay anao hanositra ny ao an-trano, na ny trano, na ny varavarana, na ny fanaka, na ny fitoeram-bary, osory. Ohatra ny ten'Andriamanitra hoe osory ny trano, osory ny latabatra, osory ny fanaovan-jiro. Tiako ianao hanositra ny fanaka rehetra ao aminao. Ka ninona famisavian'olona nasany demonina zavatra nalefa ny fanahy maloto na ny olona ravo zany, sady manositra anao miteny amin'ny anaran'i Jesosy, potika izay fanahy maloto rehetra ato amin'ity trano ity. Ninona biby nalefa ny devoly na mpamosavy, ninona zavatra nafafon'ny olona tamin'ny fotoana tsy nahateo na nalefan'ny olona akolaka na mivatana, rava ato amin'ity trano ity zany. Dia tonoana amin'izay ny fitahiana ato amin'ity trano ity, sady manositra ianao amin'ny trano rehetra ny fitahian'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra, fanambinan'Andriamanitra, atmosfera tsara, fifankatiavana, fahasoavana ato amin'ny tokantrano, amin'ny fanaka rehetra, ambinina, tsy ravarava, tsy potipotika, tsy verivery tampoka zany, fa voaly sady voata amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy. Osory ny fanananao, fa hotahiny ianao zay rehetra anananao amin'ny anaran'i Jesosy. Fotoanantsika moa mandeha, ianao afaka mitomanositra ny any an-trano, fa amarina ny fotoantsika dia ianao rehefa avy eo mitomanositra ny ao an-tokantranonao. Osory lay izy. Amarina fotoantsika, raha rivotsika miaraka eto amin'ny roa sasany, fa rehefa avy eo amin'ny ray ora sasany ho anareo zay mpiandraikitra rehetrarehetra atao amin'ny fiangonana. Eny na tsy mpiandraikitra azy ianao, izy fampianarana manokana atsasakadiny omeko ny mpiara-miasa rehetra mandeha mivantana amin'ny Facebook Sam Radio dia afaka manaraka tsika, na dia tsy mpiandraikitra koa azy ianao afaka mieno ianao fa ho atsika rehetra le izy. Tiako foana ny manindry fa isan'andro dia misy fampianarana zay mitovy amin'ny radio any chaîne rehetra FM 97.4 fito amin'ny sifolo teboka efatra na eto Tananarivo na Tsirabe na Fianarantsoa na Tamatavy dia mitovy daholo ny fampianarana zay mandeha amin'ny radio, na ny Majunga FM 102.4 amin'ny enina sasany maraina dia amin'ny 12 sasany atoandro
dia niariva amin'ny dimy ora sasany misy pastera zay pastera ny fiangonana sainy dia ireo pastera ireo a zay na izany izy apino ny sainy raha Madagasikara matoa ora lasaina bavy tsika apino rehetrarehetra tsika mpianakitra pastera matoa ny teny reto pastera reto mitoro teny dia tsisy hoe ianona ihany ny anonareo na ianona tsy anonareo fa mahazanaka anao dia mihaino tsika rehetrarehetra samy manan-javatra ny apetraka Andriamanitra antony fony ireo pastera ireo ho fitahina ho so fitahina ho atsika rehetra mamelahy tenao nazary menao ireo pastera ireo ka nahoana moa ianao tsy haino indrindra fianao zay zanaka raha-panahy dia natao zany ikolokoloana ny fiainam-panahinao arao rehefa mbola azonao atao amin'ny sasany maraina amin'ny 10 sasany atoandro ary amin'ny 5 sasany arivo ho any eto Antananarivo a misy fampianarana amin'ny 10 maraina sy amin'ny 3 amin'ny radio a dia arao zany fahasoantsika rehetrarehetra mandeha amin'ny Facebook a zany rehetrarehetra zany Facebook amin'le compte a edi Patrick Andrianarivo sy le Facebook le hoe page fiangonana Chaine efa mivoaka ny isan'andro mahafinaritra misy loha hevitra be ao anatiny mikasika ny andro farana sy ny farandro ao anatin'ny ity nahitanao hoe makaizany ankizy rehefa tonga Jesosy tahaka ny ahoana moa ny filahatry ny andro farany sy ny farandro misy koa ato hoe nidingana telo mazava ny famonjena ny fanahy sy ny anaran'ny vatana tahaka ny ahoana zany firotoana ny zaza vao tompona andraikitra amin'ny fiainany na overy izy na tsy misy fampianarana be ato anatin'ilay izy ato ino natao hoe fahorimbe lavo zany ny fampakaram-bady any an-danitra ro zavatra rehetra mikasiky ny fiamorona amin'ny andro farany zavatra rehetra mikasiky ny andro farany dia atao anatin'ity marina fa lavabe izy fa zay tena hoe tsy maintsy ilainao dia efa ato daholy ato ino no mitranga ny an-danitra rehefa ny an-danitra tsika ino no mitranga ety an-tany rehefa mandeha ny fahorimbe ety an-tany ato daholy hitanao ato zany sady misy fampahirezana hoe aza matahotra mijalona eo anilako mijereva amin'ny fomba hafa sy ny fitiavana Andriamanitra ato feno fampahirezana be dabe dia afaka mividy ianao ho atsika eto Antananarivo dia any amin'ny fiangonana misy atsika efa misy boky tonga any 4,000 ariary ny vidiny misy koa any amin'ny Brao afaka tonga ianao manomboka amin'ny latsinainy mividy isa-maraina mividy le boky ho anareo any ampita-dranomasina indray na any amin'ny faritany hafa zay mety faritra zay tsisy fiangonana Chaine dia afaka mividy ianao amin'ny internet amin'ny amazon.com amin'ny Amazon afaka mividy ianao fa version Kindle la izy ho an'izay tsy maina atao hoe Kindle dia rehefa miditra amin'ny Amazon ao ianao dia mahita le izy application anankiray zay le izy ohatra ny application tsy hita mihitsy moa tiana hoalaina sary ary fa ohatry ny sarina ankizy mipetraka mamaky boky zay le izy dia ao afaka vakinao amin'ny telefona le izy na amin'ny tablette na ordinateur rehefa misy an'io le hoe Kindle io le appareil anao dia ao ianao afaka mividy dia afaka manana antsika rehetrarehetra zay ny fotoanantsika amarina ny fotoana isika tompo misaotra anao zay ny amin'ny fotoana menao any androany sotra ny amin'ny fiasany osotry ny fanahy masinao ny amin'ny délivrance rehetra ny amin'ny fitahina rehetra sotra Jesosy tsofokorano ianao na inona teny ny teneninao sy ny tenenina taminao tsisy lasaka amin'ny tany ny fahitranga aminao araka izay nanambarana azy taminao tsofokorano ianao amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra anao mihoatra noho izay niaverinao sy nangatanao ary ampifaly anao isan'andro amin'ny asany sady aranao amin'ny loza sy amin'ny ratsiraitra fiadanao anao sy ny ankonanao fahasoavana sy famindrampoana araka anao amin'ny andro rehetra iananao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen zay ny fotoanantsika amin'ny ray sasany rehefa aveo misy fampianarana kely dia amin'ny roa sasantsika amarina ty resaka mikasika ny fanosorana ty mbola izy fanosorana rahariva ary angotragotraka misimisy hatrany tomoa fahasoavana